fankalazana ny taom-baovao hebreo isan'ny manana ny tantarany sy ny asany zany taom-baovao hebreo zany. Eto ianao ilaza hoe inona mara moa zany ny tena mazava-dehibe ny hebreo taom-baovao hebreo tia sy ny anavahana azy amin'ny taom-baovao mahazatra. Ia, taom-baovao hebreo moa zany resantsika izay moa zany anatin'ny fikambanana aloha Madagasikara misy miavaka, fikambanana izay mandala ary mivohy sy mitory fa ny akamaroan'ny malagasy dia taranaka hebreo, izay le hoe gasy hebreo fikambanana Madagasikara misy miavaka. Fikambanana olona zany izay fikambanana hebreo, ary ihany koa mandala ny finoana atao hoe hebreo notsrim, hebreo notsrim, satria ny finoana hebreo eto ambony tany dia mizaha anankiroa mazava tsara. Eo aloha zareo hebreo izay mbola miandry Mesia atao hoe judaisme, finoana hebreo zay. Fa ny faharoa koa finoana hebreo izay efa miditsy fa tonga ny Mesia, le maty tsana tamin'ny maty nankany an-danitra ny Mesia, ny anarany dia notsrim, hebreo notsrim, fihavan'ny apôstôly io izay dia notsrim. Ka amin'ny alahady fahatelopolo ny volana mars 2025 avy zao no fankalazana ny taom-baovao hebreo, zany hoe andro voalohany amin'ny volana abiba, satria ny abiba no volana voalohany amin'ny calendrier hebreo. Inona moa le calendrier io mitovy zay amin'ny calendrier ihany koa malagasy, zay le hoe gasy hebreo, satria amin'io ihany koa no taom-baovao malagasy. Amin'ny alahady 30 mars 2025 koa no taom-baovao malagasy sady taom-baovao hebreo. Zay zany le izy. Inona moa ty taom-baovao ty ny taom-baovao malagasy na koa taom-baovao hebreo dia taom-baovao izay manaraka amin'ny tokony ho izy, satria samy manana ny calendriany fihinana rehetra. Ny Europeanina manana ny calendriany manana ny taom-baovaoany, ny sinoa manana ny calendriany manana ny taom-baovaoany, tahaka izay ihany koa ny malagasy, ny hebreo manana ny calendriany manana ny taom-baovaoany. Zay zany le hoe taom-baovao hebreo, taom-baovao malagasy, satria ny gasy dia hebreo. Manaraka izay ihany koa dia manentany zahay ny malagasy rehetra mba ankalaza an'izany taom-baovao zany, satria io ny tena vrai taom-baovao. Avelo koa io ny tena vrai taom-baovao, satria na ny calendrier aza izay grégorianina, raha antsika amin'izao dia manapirofo an'izany calendrier tena izy izany. Satria nahoana? Tsy zao ny teny manao hoe volana septembre calendrier grégorianina, inona ny hevitro zany volana fahafito 7 septembre. Manaraka an'izay octobre, ny heviny dia volana fahavalo octo 8. Manaraka azy novembre 9 volana fahasivy. Manaraka azy eo dia décembre deka 10 volana fahafolo. Zany hoe ny décembre ny volana fahafolo dia maninona tonga dia hoe janvier gala taom-baovao, nefa 12 volana ne no heritaony, 12 volana. Zany hoe décembre zany volana fahafolo no heviny dia toy izy le izy. Novembre zany janvier zany tokony hoe faraika ambin'ny folo, ny février zany ny faharoa ambin'ny folo, any amin'ny volana mars zany no taom-baovao. Ka inona no mahadiso ny gasy manao taom-baovao volana mars, inona mahadiso ny hebreo manao taom-baovao volana mars, satria ny volana mars zany tokony taom-baovao. Raha décembre volana fahafolo, janvier zany tokony faraika ambin'ny folo, février tokony faharoa ambin'ny folo, any amin'ny volana mars ny taom-baovao. Io calendrier iainantsika io dia manamarina fa ny volana mars any ny taom-baovao tena izy. Raha izay, zay na tonga ny malagasy nanao an'le fiteny manao hoe mahita volana alohan'ny abiba, tsy alohan'ny biby fa alohan'ny abiba mahita volana, mahita taom-baovao alohan'ny abiba. Satria maninona? Rehefa tonga teto ny vahiny dia mahita taom-baovao alohan'ilay volana abiba. Inona moa dika le abiba aloha? Ny abiba dia midika hoe saloim-bary, zany hoe tsy tonga mihitsy zany ny volana abiba raha tsy tonga aloha ny abiba. Tsy tonga ny volana abiba raha tsy tonga aloha ny abiba. Inona le abiba? Vary, fiakaran'ny vary. Aty amin'ny fararano no taom-baovao, zay ny dikan'ny hoe abiba. Kanefa ny volana janvier mbola fahavaratra, dia ozy ny gasy mahita atao le vahiny mahita volana, mahita taom-baovao alohan'ny abiba, satria ny abiba
no tena vrai taom-baovao ka amahebreo atsika amakazy atsika dia ampafantatra ary manjanatsika mba hanantsy an'izany hoe taom-baovao malagasy zany a taom-baovao hebreo. Ohatrany ahoana zany ny endrikendriky le fankalazana? Ny endriky fankalazana dia mitovy amin'ny ao anaty baiboly ihany sy amin'ny malagasy. Voalohany aloha dia ny tsodrano, fasaka ny tsodrano ray aman-dreny tena rasana amin'io taom-baovao io, ary io ihany koa ny fety zay arahan'ny vary amin'ny ronono tondraha tantely, satria amin'ny hebreo zao zava-dehibe amin'ny hebreo ny vary, ny ronono sy tantely. Zay mahatonga hoe ny tany Kanana dia atao hoe tany tondra ronono sy tantely anatin'ny baiboly zany. Ary amin'ny malagasy ihany koa dia rehefa manao fety dia tsy adio mihitsy ny vary amin'ny ronono tondraha tantely. Zay zany tena zava-dehibe miaraka ihany koa amin'ny anipotro zay ankalazana zany taom-baovao izany. Ary manaraka zay ihany koa dia io taom-baovao volana Abiba io raha vakina ny bokin'ny Ezekela mpaminany natao hoe taom-baovao fidiovana, taom-baovao fanadiovana. Ary any amin'ny volana septambra any no taom-baovao anankiray faharoa amin'ny hebreo voalazan'ny Leviticus 23 atao hoe taom-baovao lohataona. Zany hoe ny hebreo zany dia manana taom-baovao anankiroa, ny anankiray aty amin'ny volana Abiba mars avril atao hoe taom-baovao fidiovana, fanadiovana, ary ny faharoa any amin'ny volana septambra oktobra atao hoe taom-baovao lohataona zay voalazan'ny baiboly. Ohatra zay ihany koa ny an'ny malagasy, ary eo mba tiako marena tsara amintsika malagasy miady hevitra be amin'le hoe izy ny tena taom-baovao tena izy ny mars avril sa ny septambra, samy izy daholo zany satria zay misy le hebreo eto ambonin'ny tany. Ny hebreo ihany manana taom-baovao roa, ny anankiray aty amin'ny mars avril asina hoe taom-baovao fidiovana, fanadiovana, ny anankiray amin'ny volana septambra oktobra atao hoe taom-baovao lohataona, satria le calendrier tsinona calendrier miankina amin'ny tsingerina ara-pambolena cycle agricole le izy, ka ny lohataona dia any amin'ny volana septambra. Ahoana mba lohataona azy satria fiandohan'ny tao-pambolena, zay mba lohataona azy dia miakatra io aty amin'ny volana avril dia tonga ny taom-baovao zay le Abiba zay volana aviva. Inona zany ny fiomanana tokony atao mialoha azy? Ny fiomanana tokony atao amin'ny alohan'ny taom-baovao dia ny voalohany aloha amin'ny lafin'ny ara-po araky ny toe-tsaina, iny zany zavatra any fandaminana ny olana rehetrarehetra. Zay le fiomanana zara zay. Ny fanadiovana zany ny fo, raha misy adiady, raha misy olakolana amin'ny fianakaviana, raha misy zavatra tena hoe olana dia fotoana fandravona anazy ao alohany io, tsy amin'io fa ao alohany io le izy. Fotoana taom-baovao amin'ny hebreo no fandravonana ny olana amin'ny fianakaviana, fampidina amin'ny vadiny sitaka, raha misy ohatran'izany dia amin'io alohany io fa fandravonana ny zavatra zany amin'ny lafin'izay fahadiovana anatin'izay. Amin'ny ivelany koa dia ny fitafy sy ny sakafo ny tena homanina melony sakafo ao anatin'ny hebreo. Mizatra vonoina ohatra zany zao dia afara izy, satria raha mitsika raha manao anaty baiboly manao pasika ny hebreo le 14 ny volana voalohany dia le 10 dia efa atokana ny zanak'ondry izay hoanina. Zay akoa fomba malagasy ihany koa raha hanao fety izy dia hoe ty aloha afa ty ampahatonga an'le izy, zany hoe ny sakafo, satria ny sakafo mahafety ny fety, ary ihany koa ny fitafiana hoentina amin'ilay fety. Fe zany dia zao hoe manasantsika rehetrarehetra zany mba hiomana amin'ny taom-baovao hebreo, taom-baovao malagasy ny alahady faha-telopolo ny volana mars 2025 ho avy zao. Io no fanandrika amin'ny andro voalohany amin'ny volana Abiba, fety lehibe io. Ho anay moa zany nosy miavaka dia atao eny akasina 400 metra sy nanana garotera maki izany fety zany, zay arasanantsika ihany koa zay vonona amin'izany fety zany. Ary isorana koa tsika zay naraka an'izao ny tenako nitondran'ny fanazana teto Salary Arija Andriamady izay mpiandraikitra ny fikamanana Madagasikara misy miavaka. Misaotra antsika rehetra.